sy 2 tao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada isaoran'ilay nahary no ny fitahiny satria raha tsy izay dia tsy afaka miaraka isika dia niempotra teo amin'ny ora iray sy sasany teo ny fanombohan'ny fandarantsika ny anto moa araka ny efa soratra nalefa teo dia tsy maintsy nisy fandaminana tato amin'ny studio mihitsy tato amin'ny studio izay hitenenana atao amin'ny trano hitenenana zany tsy maintsy nisy ny fandaminana tsy maintsy natao eo amin'ny kipitsopitsony maro isan-karasany indraindray mba misy toe-javatra tahaka an'izany ka mba ahafahantsika manaraka tsara amin'ny araka ny tokony izy ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada dia tsy maintsy natao izay fandaminana izay fandaminana amin'ny tsipiriany mihitsy eo araka nambarana teo hoe misy ny kipitsopitsony isan-karazany fa tsy hoe anton-javatra hafa akory mety maro ny lasa saina hoe fahoana nga tsy misy miara-manonja misy miara-manonja fa tsy maintsy nisy an'izay fandaminana izay eo amin'ny ora iray eo ny iarahantsika miaraka amin'ny namana Faniry Razafy Manantany tao anatin'ity fandarana ity ary ialana tsiny ihany koa nisy olom-bavamboaka amin'ny rahalahy zany izay tokony miakatra eto rehefa zoma tahaka an'izao eo nisy olom-bavamboaka Rastany voafidy tamin'ny alalany tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa eo ihany koa ny député Bogosy ny député Totsoa Andriamampandra voafidy tamin'ny alalany tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina samy mialatsiny izy ireo satria mamitahiraka any amin'ny faritra izy ireo ao anatin'ny fandaminana daholo ihany koa izany rehetrarehetra zany indraindray solom-bavambahoaka any anaty lapany indraindray eto amin'ny plateau indraindray any amin'ny faritra jery ny zavamisy asa daholo zany ao anatin'ny fitiavan-tanorazana daholo zany rehetrarehetra izany ka dia mandeha zany ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada andiniantsika andreo loha hevitra sy vaovao isan-karazany izay tsy maintsy resahana ny teknisiana tsy adinoana fa dia isaorantsika ihany koa zay no hoe la tongolasy sy tongovavy fa raha ny trangan-javatra sy ny fiainam-pirenena dia maro be tokoa amin'izao fotoan'izao ary mahalasa saina mihitsy n'le izy mahalasa saina satria arakaraka ny androson'ny fotoana arakaraka ny hoe itakina ny fitoniana ao anatin'izao hoe taona-pifidianana izao taona 2024 no vao maika atao mitranga ny toe-javatra izay manahirana eto amin'ny firenena ary le izy tsy avany amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny no miteraka an'ilay atao hoe toe-javatra manahirana fa avy amina fitantanana avy amina sehatra maro eo anivony hoe fitondrana ny firenena dia lasa saina ny olona ohatra amin'izany zao hoe vao tao anatin'ny 27 zay nisy ny fiatsoana n'Andriamatoa Lenoble izay mpitarika moa zany teo aloha ny asa CDDUD zany dia teo ihany koa ny fampiatsoana ihany koa n'Andriamatoa Amady izay fantatsika tsara fa filohan'ny fédération ny baolina kitra taty Afrika na ny CAF zany efa nisahana ihany koa ny ministeran'ny minisitra zany misahana jono teo anivon'ny régime président Hery Rajaonarimampianina sy ny sisa ary efa loha olona dia ny Jirama ihany koa ty tao miantso vonjeo hoe tena vonjeo fa le filorda tsy maraka tsony sy ny sisa ny resam-pifidianana moa zany dia mandeha foana mitombo isan'andro ny fitarainany amin'ny hoe diso ny momba anay izay ny soratra anarana nefa tsy tafiditra any anatin'ny lisym-pifidianana dia misy ny mijoro vavolombelona zao teny amin'ny fokotanina ambodrano andrefana mpitona eny anivona faradrano eny zany ary dia dimy mianaka be zao voalaza fa tsy ao anatin'ilay lisym-pifidianana kanefa dia nanoratra tsara na azo an'ilay taratasy maitso kely iny dia izany sy zany no zavamisy dia hoe inona natao manoloana an'izay tsy maintsy mijoro ary tsy manaiky raha tsy tafiditra tsy misy diso ny anarana sy mombamomba ny tena ao anatin'ny lisym-pifidianana izany zay no hoe laklasy tongovavy fa eto namana Faniry Razafy Manantany tonga dia vavany ndahoary sady miarabandrena no misaotra ny teknisiana rehetra ambadika ao
Maro amintsika tokoa no nanontany hoe faiza ny fandarantsika de mbola nisy fandaminana fanamboarana amin'ny lafin'ny fiarah-miasa moa zany a de zay no nampiembotra antsika de anaovana an'izay fialantsiny izay efa nandefa soratra fampahafantarana ihany tsika zany irina fa ezahantsika no mitondra izay de miarahaba andreo namana eny anivon'ny radio mada zay mpiara-manonja antsika am'izao maraina izao. Raha ny vaovao tokoa aloha de maro fa teteny amintsika fotsiny aho hoe migadina ao Antsohihy zay renivohitry faritry Sofia ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ity maraina ity ezaka ihany moa faly ao ambadika eo andefa ny sary amintsika zay any Antsohihy ihany fa mbola mandamina kely faly ao ambadika eo zany de rehefa vonona ny sary de alefatsika. Ny resaka jirama ny resahandrina teo hoe tena miantso vonjy am'izao fotoana zao ary ino moa zany efa tapitra le mandahy le filohan'ny repoblika tapitra le mandahy le fitondram-panjakana amin'ny akapobe mihitsy ny zavatra nampanantenana de hoe 400 mégawatt ary mety ho tonga 800 mégawatt mety mihoatra an'izay aza zay ny nampanantenana ny filohan'ny repoblika zay kandidata am'izany fotoana andrany ary hoe miala maizina idirany mazava ary tena zay tsy vitan'ny olona atao anatin'ny 25 taona ho vitan'le fitondram-panjakana kinanjo tapitra le mandahy Renarabe Mananjara ho atsika mijery peny mpanaraka amin'ity radio sy fahita lavitra ity MBS radio mada miantso vonjeo le jirama potika tanteraka tena potika tanteraka mitrosina amin'ny tany le jirama ary akoatran'izay le fampanantenany le filohan'ny repoblika tsy tafavoaka tsisy tanteraka ary akoatran'le jiramany ny resaka am'le anao parc solaire tsika anao zavatra ohatran'izao tsika anao ozinina hanamboatra panneau solaire zany hoe ireo fampandehanana amin'ny herin'ny masoandro zay reny moa zany malaza am'izao fotoana zao anatin'le angovo azavozina fa rehefa mijery anao tsy mbola mahita orinasa mitsangana teny avaradramo no saika niketrehana zany hoe ety amin'ny faritra avaradrano nanaovana an'izany tamin'ny andro fampielezakevitra fa tsisy orinasa any mitsangana zay mpanao na mpanamboatra an'izany panneau solaire zany. Le parc solaire aza moa riny vao tamin'ny conseil des ministres tamin'ny larobia teo no nyresahana mombamomba an'izay zany hoe efa tapitra le mandahy io vao mody manao échantillon kely kely bitika kely ao anatin'izay hoe asan'izay le fitondram-panjakana mba tiana seho zany fa hoe efa nantanteraka an'le resaka efa nanomboka tamin'le adevitra fa zany moa zany de hoe namany tsy misy any manoloana an'le hoe 5 taona ifanarahana tokony avy tanjavatra satria zay tsy vitan'ny olona atao anatin'ny 25 taona ho vitan'le fitondram-panjakana ao anatin'ny 5 taona de ny andrandra zany rehetra hoe vita barazy hydraolika ngeza be reto olo reto hydroélectricité goavambe no ataon'reto olo reto ary tena mba isandekaleka maro be satria izay koa le hydroélectricité hoforonina manerana ny tany repoblika Madagasikara satria manana rano am'izany tsika io manko te hitena amintsika ihany io mbola tafiditra ao anatin'le renouvelable io le angovo azavoziny io resaka herinaratra azo avy amin'ny tohodrano io ary io ny tena tadiaviny orinasa raha anao industrialisation tsika Renarabe Mananjara zany hoe raha anao zany tsika resaka fampijoroana orinasa ary industrialy de mazava ho azy tsy maintsy mila puissance énergétique matanjaka be zany dikan'izany tsy amin'ny alalan'ny jiro amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro akoriny no ahafahana manorina industrie satria ny base ny industrie de inona énergie herinaratra ka raha ohatra ka herinaratra ohatry ny Guirlandy salon de coiffure raha tsy vita ny Renarabe Mananjara poissonnerie raha tsy mihodina amin'ny alalan'ny herinaratra eto Madagasikara Sibera raha tsy afaka mandeha mitsonika ny glace épicerie tsy afaka mihodina de inona no ahafahanao mieritreritra fa hoe iantso bailleur ianao iantso investisseur ianao hampiasa vola eto Madagasikara tsy normal ary tsy logika zany de tsisy sa mampiasa vola eto Madagasikara satria tsy afaka manao an'le industrialisation ny olona hoe tsy mahatoky ny herinaratra eto Madagasikara raha ohatra indray zany ka hampiasa an'le hoe groupe électrogène de mbola ifampitadiavana ihany koa ny vidin'ny solika eto Madagasikara ary tsy mbola vitan'izay lafo mihoatra ny any ivelany ny vidin'ny solika ihany koa eto Madagasikara
de sahirana ohatrany hoe inona ary no atao eto de io zany am'izao fotoana zao io tapitra ihany le mandany le filohan'ny repoblika isika nanantena 800 mégawatt ka le izy jirama miantso vonjy eo izy loha irina teo am'le filoloro anaovana appel d'offre angely izy riny le compagnie pétrolière tsy mety mizingizina misy fepetranyzay anaovana réquisition mandonda tabatra am bailleur de fonds subvention jirama efa 4 milliards d'ariary zay nefa narotsaka atao anatin'io jirama io nandritrin'izay 5 taona zay nefa trin'le hoe prime zao hoe lany vola petsaka ny volan'iodina tao ao anatin'ny fitantanana n'le orinasa ary loza de ty tsy hoe ny président Marc Ravalomanana na ny RMDM na ny vondron'ny panorama na ny diaspora any ampitan-dranomasina no nametraka n'le mpitatana anatin'ny jirama fa le mpitondra fanjakana am'izao mihitsy rinona ny nametraka mpitatana efa inpiry niova moa ny mpitatana ao anatin'ny jirama ary nisy ary amin'nisitra tsy naomby na lefa hitatana n'le orinasa jirama enjeh anara-pitsarana am'izao fotoana zao nomena IST anaovana vie de recherche fa tafaporitsaka miala amin'ny tany repoblika any Madagasikara de isamizy any no fanentsika ao anatiny ao akoatran'io misy DGPI DG par intérim nareo zany namotika an'le orinasa satria olona nitendrenareo tao anatin'ity fitondram-panjakana ity hitatana an'izany orinasa izany tsy navita mission zava-to zary miantra satria mandeha eny anivon'ny paky sy mibianko ndraraha momba an'izany olo zany ary tsy vitan'izany fa misy dossier hafa ihany koa misy facture maro be zay a manano sarotra eo anivon'izany orinasa jirama zany etretina anazy tena io marina ve ny tokony ho pehen zany orinasa jirama zany ambonin'ny ay adevitra rina mikasika an'le hoe nisy nampiasa endry zavatra maro be azona mamoaka vola tao anatin'izany orinasa jirama zany na de amin'ny alalan'ny fitsabotena fotsiny ihany aza zany nge problema ihany ko zany amina mpitatana teo aloha ao anatin'izany orinasa jirama zany de tsy hitatsika manana tena tale jeneraly ara-dalàna ny orinasa jirama tahaka ny tsy fananany ny orinasa hafa tale jeneraly rina ara-dalàna maromaro ihany zay a hoe izy moa le orinasa mpanjakana tsy manana tale jeneraly am'izao fotoana zao fa mbola midikodina ao anatin'le hoe par intérim de zay zany atsika ilazana ny aminy hoe tapitra le mandahan'le filohan'ny repoblika le fitondram-panjakana miara-dalàna aminy fa tsy accompli le mission le 400-800 mégawatt na mpanantenaina le anao tena orinasa anamboatra panneau solaire raha ianao parc solaire be da be isaky ny district tena zara fa misy tena hoy a tamin'ny falankevitra minisitra farany teo échantillon kely hoe ametraka zany araha vao hoe hametraka fa tsy mbola nahavita nametraka na nahavita tena hoe nanao zavatra ngeza be ahafahana zany a mitondra herinaratra amina orinasa ngeza be isika ara vide excédent any amina orinasa goavambe industrie any Antsirabe rinarabe mananjara satria tsy maharaka tsony na hoe tsisy atokona tsony lay tolotra am'le orinasa mpanjakana dikan'izay sady mauvaise gouvernance za tsy te hiditra tsony force promesse fa tena mauvaise gouvernance no misy am'izao fotoana zao no incompétence ihany ko tsy afa-misaraka manko reo raha miresaka n'ity fitondram-panjakana ity ka miresaka ianao tsy fahaiza mitatana de miresaka ihany ko zany ianao hoe tsy fahaiza manao tsy fahaiza mandrindra tsy fisiny tetikady mazava fa tena mipetraka fotsiny le hoe marketing politique nenentina tamin'ny 2018 mba entina mbabona ny fony olona rina arabe mananjara fa rehefa dininao le izy tena zéro résultat misy zatra tiako ambarakely na manafaniry momba an'izay mihitsy le hoe mampanantena de tonga hatrany amin'ny hoe marketing iny izy teo politique marketing politique fa nga ty politika sy fiainam-bahoaka ty atao marketing nga izy ty anaovana publicité sy marketing zany mantsy de hoe atao zay fomba hisariana ny olona hoe resy lahatra ny olona eo amin'iny fotoana iny aloha zay le izy eo amin'iny fotoana iny fa tsy mijery lavitra loatra ka zao le izy eo amin'ny raharam-pirenena tompoko raha ohatra ianao ka miteny zavatra anankiray
ohatrany hoe mampianatra mihitsy tsika fa zay fandraisan'ny hafa azy any aloha andraisany azy any raha miteny zavatra anankiray ianao amin'ny vahoaka malagasy betsaka mpitondra ny fandimby teo a de zavatra efa azo antoka ny teneninao zany hoe efa ao le izy a de anao a miteny fotsiny avy eo hoe ay inona ny problema anao zay hay ataotsika io aza matahotra nareo fa ataotsika io avitaitsika io a anao an'zao tsika anao an'zao tsika ary ny malagasy a de olona tsotra izy tsotra ny fandraisany ny zay zavatra tenenina aminy ampanantenanao izy a de mino izy ka ianao zany raha iresaka ny vahoaka malagasy raha toka manao fampanantenana na promesy raha ny tena izy a ary efa nataony ny mpitondra ny fandimby hatramin'izay de zavatra efa azo atoka efa ho ananinao le izy a fa ianao miteny fotsiny zay no izy zay fa ny rezima am'izao fotoana zao tsy zay no ataony fa manao an'le clientélisme fotsiny manao zay ambabonan'ny olona fotsiny de miteny an'ilay fampanantenana ny fampanantenana tsy vita nefa io zany a no tena atao hoe fampanantenana tsy tanteraka zay ny tena malaza azy ny fampanantenana tsy tanteraka iny ny tena tsy zaka ny vahoaka malagasy iny alohan'ny vahoaka malagasy a tenenina hoe mahery na hoe be desina fa raha izy no ampanantenanao zavatra nefa tsy tanteraka ao iny a de tonga izy de mitody damosina aminao anisan'izany zao pirofo lay tovolahy zay nandray fitenenana nandritran'ny fandehanany président Marc Ravalomanana fa rahanteo tany aniny ty izy ty tany avaratry ny nosy tany hoy le tovolahy hoe za ozy TGV tena nafanafo mihitsy fa zao izy izy tena mivadika satria ary de aloko mihitsy a makaty aty amin'ny camp Marc Ravalomanana aty zany inona ny lazainy satria le zavatra nampanantenana sy ny zavatra nytenenina tsy misy tanteraka fa zavatra hafa no mipotra rehefa avy eo zay ny tiako tenenina namana faniriny amin'ny hoe ianao zany rehefa mampanantena zavatra de zavatra efa azo atoka ny tenenina fa ity tsy zany ty fa resaka jirama misy fampanantenana inona ny eo resaka vanilla misy fampanantenana inona ny eo ndana jereo fa mbola tsy milamima mihitsy io resaka hoe resaka fifidianana sy namany io izy io hitantsika eo mifanjevo tsy misy takan'izany ilay lisym-pifidianana ndahoary ka ny zavatra tsy tsika resana am'izany manko zany de hoe tsika moa zany efa tsy te hitanisa-tsony e tsy te hitanisa-tsony amin'ny hoe inona ny antony tsy nahavitany an'izany fa mitanisa fotsiny tsika ny amin'ny hoe ireto ny zavatra tsy vita kanefa nampanantenainareo le izy manko mizara roa zavatra nampanantenaina nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra sy ao anatin'ny fotoana hitantanana n'le firenena betsaka lavitra no nampanantenaina koa ngeriny to anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra no nampanantenaina le fitonam-panjakana aminatin'le fotoana hitantanany an'le firenena fa betsaka tamin'ireny ny fitakasilaingy ary tsy tanteraka am'izao fotoana zao ary ny rehetra de zao ny tombony an'ity malagasy ity satria tsika efa nresaka an'izay rina efa nresantsika hoe misy arena be da be ao ambanin'ny tany misy arena ny naty ranomasina misy arena ny naty ranomamy misy arena ara-javaboary eto Madagasikara fa adinotsika fa misy arena amin'ny alalan'ny olombelona ihany ko eto Madagasikara nampianatra ny zanany ny zaza malagasy nampaina janaka ny malagasy zay ngamba mety madika azy dikan'izany raha miteny zavatra ray ianao tsy dondrona akorina tsy pahana akorina tsy lalo-dalovana akorina tsy sarisarina dala akory ny malagasy ka tsy hatakatra ny dikan'izany raha miteny ianao ohatra anamboatra orinasa mpanamboatra fiarakodia gasikara satria zay ny tojo ao anatin'ny saiko de manao échantillon ianao manao présentation na izy iny ianao de resahanao eo amin'ny lafiny teknika le izy hoe zao nanaovana azy de mitondra n'ilay échantillon ianao échantillon na moto gasikara omena amin'ny polisy de hoe ohatran'izao ny endriky ny fiarakodia asehoanao de fantatry ny manam-pahaizana malagasy hoe ahoana ny fomba sy ny dingana ahafahana mitondra orinasa hanao fiarakodia eto Madagasikara satria efa nanana expérience izy tamin'ny andron'Andriamatoa Philibert Tsiranana efa nisy orinasa teto any dinga ny famaranana fiarakodia efa natao teto Madagasikara tamin'izany fotoanandro zany fa fantatra tamin'izany hoe mahavita vetsika
sa tsy mahavita andreo a pièce marobe zay mandrafitra ny motera ao anatin'ny fiarakodia zany. Atraiza ao anatin'ny fiarakodia ny vitatsika, ny carrosserie ve, ny chassis ve, ny resaka capitonnage ve, ny resaka tableau ve, ny resaka pneu ve, atevitra tokony resahany zany. Ary taty aoriana nisy orinasa mpanao fiarakodia Firon'Andriamatoa Diratsiraka tamin'ny alalan'ny Karenjy, raha tsy diso Andriamatoa Rabearivelo Andre Malagasy no tale jeneraly tam'izany. De efa mba nanana expérience koa le Malagasy Rina Rabe Mananjara hoe raha ohatra sika ka manangana fiarakodia ka tena orinasa Malagasy nanaovana azy, inona avy ny zavatra ilayntsika farafakely ny 60 à 75% ny matiera zay ampiasaina am'ireo. Fa ty zany de hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona ataon'le fitondram-panjakana, lefa le olona efa nanao na tany amin'ny repoblika voalohany na tany amin'ny repoblika faharoa. Fa zao le izy Rina, le fitondram-panjakana zany de eritreritranao hivarotra sakabelo fotsiny am'izao, de rehefa miteny izy hoe hanamboatra fiarakodia tsika, hanamboatra moto tsika, ale voara rehefa jerevanao io amin'ny sehatra resam-pirenena le izy ary eo amin'ny sehatra nasionaly le izy tsy tafavoaka satria tsisy étude na marché ary tsy mbola ampy ny karazana fiche teknika zay tokony nahafahan'ny fitondram-panjakana hiteny fa hanao fiarakodia, anamboatra orinasa hanao fiarakodia tsika. Neseresika aza hoe ndresahako teo Rina ny aminy hoe raha te hanao industrie ianao, hisarika mpizahatany ianao, amboary aloha ny angovinao. Raha tsisy jiro ka raha mbola girlande mitsolopolopy 220 volt zay ny commande tokony hitondra isa-tokantrano. Misy azany Rina 115, 120, 160 volt ny tonga any anatina tokantrano. De inona no antenainao amina industrie vaventy am'izany? Nefa tsy matosika, isika mahafantatra fa ny herinaratra azo avy amin'ny rano no tsara indrindra ny puissance entina, fa tsy panneau solaire. Le panneau solaire raha mbola adevitra be ny autonomie an'izany, ny resaka production azo avy am'izany, saka fiabiliteny, iny mbola nifangaran'le hoe tsara ve ny andro. Rehefa tsara ny andro am'le rayon solaire iny mandeha any am'lay panneau, iny mbola tokony tehirizina ao anatin'le batterie, ka na tsisy ara masoandro mizara indray le batterie avy eo. Fa misy aizange le parc solaire tsisy batterie riny. Donc zany tsy ahafahana ary tsy idéaly raha te hanao industrie vaventy ary raha te hiantso investisseur tsika ny resaka parc solaire. Fa ny angovo azo avy amin'ny rano zay ahodin'ny turbine zay anaovana groupe, io hitantsika ny ndekaleka io, ary aingana be ny fitariana azy, matanjaka. Iny tsara indrindra. Iny tsara indrindra. Ary miasa 420 ora amin'ny 420 ora zany. Zany ny tena idéaly. Fa tsy navita an'izany le fitondram-panjakana Rina. De ohatra ray ny antsika teo tamin'ny fiarakodia sy moto. De very anjavo le izy, nitenen'le filohan'ny repoblika fotsiny, effet d'annonce ny anaran'izany. Fa tsy misy réalisation. Alohan'ny atokavana ny réalisation raha mbola misy étude, misy zavatra maro be, ohatran'izany io autoroute io. Effet d'annonce le izy. Ny effet d'annonce nefa tsy tokony atao itsony ho an'ny eto Madagasikara satria heverina efa babasy eky zay. Ny antony, betsaka ny projet mbola matory akoatra ny projet zay mety azo foazana. De eo ny mampanahy antsika. Raha ohatra ka candidat le filohan'ny repoblika am'ty fifidianana 2023 ty, zany hoe novambra ho avy zao, mbola sahampanantena zavatra indray ve le filohan'ny repoblika akoatra ny fampanantenana nataony tamin'ny 2018 tsy tanteraka ny fampanantenana nataony ao anatin'ny fotoanan'izy mitantana fanjakana, de mbola amorona projet, promesse, programme, initiative na plan inona indray le fitondram-panjakana Rina. Raso aloha, raha ilatsaky izy tsy président intsony fa candidat. Fa candidat. Oka aloha zay zavatsara. Justement. Mitovy. Lasa ancien président miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana, sy président ery Rajaonary Mampiana. Lasa telo zany ny ancien président. Rehefa ka eto ny fanontaniana apetratsika zay zao hoe ny zava-bita eo ihany hitsarana ny fitondram-panjakana. Mizara an'izany amintsika foana zay sy Rina eto. Fa ny zavatra tsy vita kosa tompoko mbola azo hitsaraina ny fitondram-panjakana.
de etotsika eo ambony latabatra hoe monsieur le président reto daholy ny zavatra nampanantena ianao alohany ianao hampanantena fa ho kandida ianao inona ny antony tsy natateraka andreto satria ohatra ny impossible ihany inona ny eritreretana zany hoe nde hampanantena le filohan'ny repoblika ho any district anankiray nde ho raisiko raso aloha miaraka amin'ny sary sy ny feo juste oka aloha zay aka zay ny tena archive aminy de avy zany le filohan'ny repoblika de hoetsy aiza re zany tena marobe ao fa maka ohatra ana eny ndao ohatra ho an'ny fianaratsoa za zany tsy andeha lavitra tsony any fianaratsoa fa le voaingany le pôle urbain anamboatra tanàna tsara be any Ambatomena de misy karazana avenue de misy karazana parc d'attraction de misy karazana fomba maro sariana mpizahatany satria izay mahatonga an'le fianaratsoa hono sy te teny an'le teny tanàna mangingina miezaka tsara misoainy tsara n'le langazy zany satria misy havana sy namana marobe any mba tsy fa zao aiza mifampanantenana nataonao raha fianaratsoa resanao resaka pôle urbain anamboatra tanàna am'lay be anao ohatra ny nampanofisanao an'le tanamasoandro tsy vita lizy satria tsisy tsy voadinika le étude fa zao fotsiny natao hoe aiza na hoe ahoana no ahafahantsika manao effet d'annonce ka zavatra tsy mbola nisy navita teto Madagasikara ny etsika nefa adinina fa rehefa raisinao rina ny arsiva rehetrarehetra efa nisy namorona tanàna vaovao anie nanao an'izany nge raha tsiraka tany Jafaro e resaka panneau solaire photovoltaïque nanao an'izany nge raha tsiraka tany anytsimo misy an'izany resaka hoe hiainga ny resaka sopotry Madagasikara ho mpanondrana varitsika a vocation agricole le Madagasikara ho karakaraina ny tatsa ny anao vao miteny ny filora valomanana efa zany ny zavatra nataony tamin'ny fotoana ntondrany 2002-2009 tonga hatramin'ny fifaninanana nametraka banque de semence ny zara fitaovana nanao fifaninanana na vita 12 tonnes l'hectare ny tatsa anankiray namboly vary député Rastany anisan'ny mpandresy tamin'izany tamin'ny fotoanandro 2006 zao aiza fa tsy hoe député fotsiny aloha Rastany fa anisany mpamboly ingénieur na travaux publics izy fa mpamboly tatsa niatrika an'izany fifaninanana zany député polyvalent tsika resahana am'izany tsotra be fotsiny amin'ny hoe neverin'le fitondram-panjakana hoa ny zavatra resahany ity rehefa décortiqueny kely izy de amboariny kely ny fomba itenena anazy de izy ny tena favori fa le zavatra teneniny efa nisy nanao anao lalantsika ozy izy le lalana nefa nanonganina Filomarka Ravalomanina tamin'ny 2009 lalana tsy fihinana zany ny diabolisena nanerina Madagasikara kinona ny zava-misy nga izy navita lalana ao izy menakavy sahirana mijery an'ny RN6 président Marka Ravalomanana zay vao mba nitsidika ny RN6 endao andefa teva be loatra le fitaraina n'le vahoaka fa ndao jerevana le RN6 ozy ny Filomarka Ravalomanana tonga antsy hoe président Marka Ravalomanana am'izao fotoana zao zany hoe avy any ambanja izy nandeha nitety fiarakodia nandeha any maro mandihy be fotaka tanàna rehetrarehetra iny mandrapatonga tao antsy hoe tena nahita maso de inona nataony retoloreto rina satria mandeha be ny communication momba an'le hoe mijery ny zava-misy amin'ny fahasimbany lalana any lalam-pirenena fahaenina Filomarka Ravalomanana de eny ka zara fa vita tamin'izany fotoanandro zany de potika ny aika aloha au moins ny aika aloha ianareo fa vita tsara io lalana io zara fa vita amin'ny ahoana ny aika aloha zany zareo fa vita ary tena vita tsara te tontonton moto efa nyresaka an'izay hoe tena nandihy mihitsy ny olona teny maro mandihy tamin'ny fotoanandro fa tena vita ny lalana ohatrany zany ny atevina goudron zao lailahy zao nandalo tamin'izany lalana zany tompoko miresaka amintsika nahita ny fahasimbany io lalana io fa zao lalana efa tany amin'ny 2006 sa 2004 namboarina rina zao 2023 satria nisy lalana portiona lalana be da be koa nge namboarina ny ainga avy taty Ambanja nakany Tsiranana taty Sambava nakany Antalaha fa tsisy entretien le lalam-pirenena rehetra de io ny efarany tsy nikitiana mihitsy io
satria hoe saika moka vola tamin'io lahoan'zay ny izy zay le izy saika moka vola tamin'io nge ny union européenne niaraka tamin'ny rn13 fa nametraka reserve an-javatra be da be oka aloha izy izy de lasa ambanja antsiranana ny adevitra fa tsy ambanja antsohy de hita ihany hoe marary ny fony le mpanohany an'le fitondram-panjakana miresaka ny am'le hoe ka le lalana rasy tam'izany fotoana marary nareo mampalahelo nareo satria ombay aloha zany mahafinaritra ihany de manaiky ry zareo hoe vita io lalana io fa zao tsisy entretien zay nge ny ilaina an'le fond d'entretien routier tsisy fikojako zany zay ny ilaina an'le fond routier zay navadiky ry zareo am'izao fotoana zao ka rehefa tsy misy fikojakojana ny lalana raha teo zay azo lazaina fa iva tahaka ny zava-misy aiza moa ny tiatsika raisina rina antomasina rn2 tsy mampitovy any lalana makany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra makany atsimonosy azo lazaina fa ambony zany reny de tsisy rano menjera fa ny lalam-pirenena faharoa ty ambany be ty sady manoran-dava de zay le mitaky le mila entretien io lalana io betsaka ihany ko ny fiarakodia famezivezany zany lalana zany de tsisy lefa le entretien de ohatran'io nefa rano fa heureusement aty amin'ny 4 taona ty aorina ty hitsangan'le fahampitena taorina le fanamboarana fa tsy mitovy an'le ohatran'ilay samy hafany tsisy ororotany tsisy ororotany misy kely teto tamin'ny roa iny zany tam'ro zany fa tonga de menjera ho azy mitritra ho azy ny hôpitaly amin'ny mahajanga amina karazana toerana rehetrarehetra mitritra daholo ny trano rehetrarehetra zara fa vita le izy ny lalana zao io namboariny ary atsofinondry io rina mpandeha eo isan'andro san'andro voateo mihitsy ovina ny nanaovana zesta be ny tokanana tsisy rotona io ny qualité an'le lalana io tsy fantaratsona ohatran'izany ny zavatra ataonareo zara fa vita spetatoko fa rehefa nientsika an'le fanjakana teo aloha eny ka nareo inge ka tam'izany inge zara fa vita 2 centimetatra hony de io zay hoe mba mijereva ihany arsiva mba mamaky ihany document tompoko de mba fataro tsara le zavatra vao miteny hoe ahoana moa ny tantaran'ity lalanyity ahoana moa ny tantaran'ity toerana ray ty ahoana moa ny tantaran'ity trano ty fa reny de manampy anao reny hataka javatra ambonimbony kokoa reny hahafahanao mitondra lalidalina kokoa rehefa miadevitra ianao zany zavatra resahantsika zany tsy zavatra hoe miforonony zany zavatra azo iainany zany zavatra hita maso zany zavatra andehanany tongotro zany ary azomba vao isan'andro anandro zao ane efa ambony ny teknôlôjia riny satria à l'instant ozy mifitenenina ao anaty facebook en temps réel tonga de efa misy vaovao mitotona ratsy ny lalana de efa hitanao anaty facebook de efa mba maninareo pery le fitoram-panjakana miandry hoe ahoana zany ny tonga de anatsaratsika ny tiaingana fa taloha manampy fa talohany miandry tatitra avany am'lay sampana na ratsana eny anivon'ny commune na district na faritra vao tonga ty amin'ny fanjakana fo be hoe misy lalana sibary misy point noir ary misy ny depoule ary de ahoana nanaovana azy entretien réfection sa inona sa hanao nouvelle construction tsika fa zao le izy ianao isan'andro mahita ny tambajotra sosialy de le riposte tsy proactif le fitondram-panjakana ka le izy ela be tatitra vilana tokoa ny tonga ry de rehefa ary le izy zao loza am'le izy de zao ahoana na ahafahana manao oeraoera amin'io zay le izy voakitiana ohatra ahoana no azotsika migaine politiquement vahoaka ao anatin'io toeran'io raha ohatra tsika ka hikitika an'io de manao calcul be tabely zareo 80% azotsika ny olonao 75% azotsika de potika raha ihanina de zao ny zavatra mitranga de azo resahany mandritry ny zao volana aloha fandaoko tiana kely zay ny calcul ny retoloreto fa tsy hoe ahoana no ahafahana manao an'ty ohatra lalanyity ahafahana mamoaka vokatra raisiko ohatra
any lalam-paoma any Antsirabe. De fitondram-panjakana ve de tsy azo tatitra avy any gouverneur raha miresaka sondrarina, raha miresaka ambano sy zay mety toerana hafa any Antsirabe. Eo ampahatra mara mo mampime le lalana, mitsitokotoko amin'ny beton le lalana am'izao fotoana zao, lasa fanahazan'olona soja, tsaramaso, vary. De tsy mba mahazo tatitra ve avy any amin'ny gouverneur le fitondram-panjakana hoe ireto raha vita tompoko, manatsara ny tontolo ara-toe-karena ato amin'ity toeran'ity, ary mba manalefaka lay olan'le fitondram-panjakana. De tsisy nininona vita fa effet d'annonce natao sy miampy calcul politika. Tsy misy fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hanao asa eny aminao zany vahoaka foto-drafitrasa ka eritreritra fa tena io ny heverina fa tena hitondra développement. Fa ny azy manahirina ny sainy satria akaiky fifidiana zao de hoe ahoana no ahafahantsika manao calcul politique amin'io, récupération politique amin'io, ary efa eritreretana fa campagne io. Zay nge le zava-misy am'izao fotoana zao. De zay ny tenenintsika eo, tsaraintsika amin'ny zavatra tsy vita le fitondram-panjakana. Ka raha candidat André Matoyandry Rajoelina araka ny confirmation nataony Rina teo hoe tsy président ntsony izy fa candidat, de eto ny olona milahatra eo aminy, ho ato amin'ny district ianao ho any Antsohihy, zao ny resahanao teto 2018 zao ny resahanao tamin'ny nandalo teto ianao. Miaraka amin'ny sary sy feo. Aiza aloha re zavatra reo, nampanantenainao reo, alohan'ny teny zavatra hafa ety aminay ianao. Ho ao amampikony ianao, zao ny resahanao teto 2018, ny resahanao ihany koa tamina fotoana nandalovana ohatran'izao, sy tamina aneo na tamina solombamboaka anao na aneo na tamina ray aman-dreny taty aminay, aiza aloha reo alohan'ny hitondranao fampanantenana vaovao ndray. Makany Bekily ianao de ohatran'izay koa ny adevitra. Makany Morondava ianao ohatran'izay koa ny adevitra. Makany Tomasina ianao ohatran'izay ny adevitra. Hitondran'olona taratasy be ianao, hitondran'olona speaker ianao, alefan'ny olona amin'ny clé USB, hoe tia ny teninao André Matofilo, aizy reto. Azoan'ny vahoaka manontany an'izany ange. Mba tsy hinana mambolony intsony, ary mba tsy hoe hanaterana lainga isaky ny distrika, satria izay ny zava-nisy tamin'ny 2018. Saiketry ny fampanantenana zay nivadika ho lainga taty aoriana lizy. Ka tsy gagitsika hoa raha ohatra ka ohatran'izao sisa ny considération ny vahoaka amin'ilay filohan'ny repoblika, olona resaka lainga ny resahana, mba najajain'ny olona ihany ny filohan'ny repoblika teto Rina, mba mametraka an'izany hoe gabarit politika enjana be zany. Fa ianao gaga sy mieritreritra hoe ahoana raha ny atongavan'ny vahoaka sy ny olona anaty Facebook tonga amin'ny hoe raha ny lainga arivony sy sisa. De zany tokony ahatonga sainy zany raha toka ao amin'ny deta marina ianao. De zany ny zavatra resahantsika rehefa tonga fotoana fampelezan-kevitra. Mbola sa hiatrika vahoaka ve le candidat zay mpitondra am'izao fotoana zao? Mbola sa hiatrika vahoaka ve ny mpanohana azy, zany hoe resolo mamboaka reo loholona sy reo fikambanana maro zay miaraka amin'ny any ambadibadika any, hiteny aminy hoe tena niasa le fitondram-panjakana, tena nanao tao amin'ny distrika le fitondram-panjakana. Nefa rehefa tena fongarinao ny arsiva rehetra, betsaka ny zavatra tsy vita. Amboniny hoe tsy mananasa, ratsy tsabo, tsy mianatra, tsy misakafo ny zaza malagasy. Io zao tena mendrika anaovana fanadihadiana ny zavatra misy amin'ny Vangaindrano. Misy commune zay ihany Rina, ary misy fokotany Bezavo sa izay sa Imambe, anankiroa fantatro. Ohatrany tao misy tatitra na lefan'le filopokotany koa mandehandeha any ambadika any. Nisy tsy fanjary-tsakafo ary nahazo fahatesan'olona manodidina ny 20 raha ny vaovao nandeha tamin'izany. Ny international efa miteneny io foana. Tokony anaovana fanadihadiana zany. Efa impire zay. Fa le fitondram-panjakana maika mono afo de mampiasa ny BNJRC, de misy démenti foana. Ohatran'le varojanaka tany Ikongo, maty miveveo etseroa, ho viala tsy fihinana, ovitra. Fantatry ny olona ne tsy fihinana le izy. Fa zao tsy manatsafidy tsony izy. Nona izy. De tsy mety amin'ny fitondram-panjakana no miresaka amin'izany satria manala baraka azy. Hita loatra le marina, vandravandra loatra le marina.
fa mila fahasahina miresaka am'le marina ny ohatrany zavatra resantsika izao rena arabe mananjara resantsika ihany zay aloha ka rehefa atambatra zany zany zavatra rehetrarehetra zany de tsotra ihany le izy hoe ny tsy fahombiazana sy ny faharendrehan'ny firenena malagasy am'izao fotoan'izao a dia antony betsaka no mahatonga azy fa le anankiray de hoe ny tsy fisin'ny bonne gouvernance zay foana be de be ao hoe mila état de droit mila séparation de pouvoir tantandalana fisaraha fahefana fa ny hoe fahatsarany fitantanana fanjakana tsaratatana izay no antoko ny fahombiazana fa rehefa tsy tsaratatana zany resaka jirama zany a efa endriky ny faratsian'ny fitantanana zany resaka vaniliny zany ary endriky ny faratsian'ny politika amin'ny akapobe ny atrehana zany hatramin'izay tsy mikorotana io ko zao izy ny lasa mikorotana zay fotsiny ny resaka renan-kibon'ny tany hoe tratra ny volamena ry sy ny sisa ry ahoana ny momba an'ireny dia eo ny tenenantsika hoe tena faratsian'ny fitantanana no mahatonga an'izao ko teneny hoe bonne gouvernance io ny lesona ny tenen'ny sehatra raisam-pirenena hoe raha miara-miasa aminay nareo dia io aloha no tsy maintsy tena hoe atao vaindondra raha ny fahatsarany ny fitantanana fanjakana tsaratatany tsika tompoko tamin'ny taona 1970 no tafiditra tao anatin'ny firenena mikambana ary mizaka ny tombontsoa sy ny zoan'ny firenena rehetra zay mpikambana feno ao anatin'ny zany hoe firenena mikambana zany hoe misy fifamatoranao hiditra ao firenena mikambana ianao reto no tsy maintsy atao reto ny tanjona zao ny fomba fiasa io ny tsy mandeha fotsiny am'izao so de tsy fantatsika fa misy firenena tsy ao anatin'ny firenena mikambana tsy mizaka an'ireny zo isan-karazan'ireny fa i Madagasikara ao anatin'iny ka rehefa mibrioko amin'iny fanarahana iny ianao hatrany amin'ny taona 1970 raha ty amin'ny 320 mbola manan-kery foana iny tompoko dia tenenin'ny olona voaingana zao mibanky raisam-pirenena no ny teny hoe tena mila jerena le resaka hoe maha olona le hoe humain ka io ka io zao ny kere io zao ny tsy fanjari-tsakafo efa impiry ny sehatra raisam-pirenena miteneny io mampaneno lakilosy miteny foana hoe mila jereny ty zavatra ty any am'tsikera sy mifanenjehana amin'ny mpanohatra no mahamaika nefa le vahoaka anao efa tsy mihinan-kana ary le tsy fanjari-tsakafo mitatra le izy namana faniry memena varatra izy ty nefa rano ty zavatra ty ngamba tsy ho tenenina tsony tsy mahalaza ny zava-misy tsony le hoe tsy faharin-jakafo any amin'ny fiteny foana mantsy hoe grand sud zay filazan'izy io hoe any amin'ny grand sud fa ny afaran'izy ty angamba de hoe efa tsy grand sud tsony fa efa mitatra mena varatra le izy de asa misy teny hafa indray zany ilazana azy zany ny tena tokony mampikiropaka zany ny tena tokony tsy mampandry andro tsy mampandry alina ny tompona andraikitra eo amin'ny fitantanana ny firenena fa tsy any amin'ny zavatra hafa tsy misy zany le antsoina hoe fanjakana tsara-tantana zany aloha de tsisy da fanjakana tsara-tantana fanjakana tsara-tataka angamba no tena malaza azy satria volamenanao migorodana any ny volan'ny ny boursa tsy voaloha de lasa mifanjaivo lasa mpitandro filaminana sy le akizy tanora no mifamely nefa samy malagasy reo samy zanaka malagasy reo nefa le fitantanana ty ananina ty tsy mandeha zao avy no fanadina-panjakana ny vacation an'ny mpikarakara fanadinana mbola misy tsy voalohatra am'izao nefa ny CPF ho avindray ny BPC efa ho avindray mibaky efa ho avindray de le tary mbola tsy voaloha de hiteny am'izay ny eny amin'ny fiarahamonina ohatrany tena tsara tataka mihitsy ty zavatra ty ny any amin'ny mpanjaitra mahafantatra zany hoe tatabitra zany rehefa tataka io zavatra io dia tsy voatazona intsony zany ny zavatra tokony hotazoma fa mandeha migorodana any ohatran'ireny gonimbary tataka reny zay ny endriky ny zava-misy am'izao fotoana zao lasa hoe firenena tsara tataka le izy tataka daholy ny arem-pirenena
ny aty amin'ny fanabeazana tsy mandeha am'izay lonny ny lalana moa efa nytenenina teo atsy ambanina iatsy a atsy ambaniny mbs atsy misy mpanasa tômobila dia zalary io zany mba hoe asa mba hoe ivelomany mba hoe hoe asa dia manasa tômobila eo de mitona rano am' ranony koba ao de ny fiara tonga eo a zay minenina sasany maraina mantsy de efa ty dia misy ny mandeha any amin'ny RN4 misy ny manao fitaterana any amin'ny RN7 RN7 zany makany Tuilaire RN4 makany Mazangasy sy Degoany dia misy ny hatrany amin'ny RN2 zany tonga ao de misy karazana mpamily ao chauffeur tompona fiara manasa fiara ao saotra zany manadio ao hatramin'ny mpitondra kisoso ao daholy de miresaka eo ary reny ny tena mandehandeha manerana Madagasikara inona ny zavatra resahany ny RN1 ihany no azo ioranana fa sisan'zay lalam-pirenena de tsisy raha manjary fa sahirana ianao a mitondra ny fiara de miresaka eo zalahy za zao vao azo nan'olo rotile za zao vao nikepoka tary de inona moa ty le re hoe vaky ninona de miraraka amin'ny menaka ty vaky ny cartera fa ary eo atsofonondro eo fa be de be mivaky cartera eo mialatsiny reny le fiara ivaiva cartera reny tonga de tritra de ao miraraka amin'ny menaka satria misy vato miranirany za zao vao nanolo an'izao vokatry le lalana potika eo ny zavatra hitanay io za zareo satria nanontaniako mihitsy misy engin zany mipetrapetraka any fitaovana lehibe reny zany de nisy moa zany le fitenena mpitondra raha nresaka RN2 hoe atao mifanarenany sinsisa de natao ny de nisy tokoa zany hoe fitrongisana sa ahoana iny de lasa mba malamalama tsara le apahany a de avy eo le izy a niverina ozy le chauffeur tapabolana tao teoriana fa feno lavaka le izy satria tratran'le herika orana sinsisa zany le fomba fiasa de zay mahatonga ansaina eritreritra hoe anahoana zany io fivoriany ny assemblée nationale amin'ny herinandro ahoana io zany satria zao ny zavatra misy osavy zany ny gouvernemanta tena hoe hiatrika ny solombavam-bahoaka ary efa azo antoka mivava n'ireo solombavam-bahoaka tsy faly am'izao fatrano zao azo antoka ny tena fikarakara-peo de zao tena andeha araka ny fivoriana toy ny mahazatra ve hoe olombelona samy olombelona no ifanatrika fa sao de tsika tsy mahalala zay organisationy a zay fandaminana any sao de atao vidéoconférence andray io tamy covid nisy an'izany a noho ny amehana fa ny am'ty zany raha vory eo ny député de alao olombelona samy olombelona ny fanatrika eo de hoe tena hoe tataso ny vavan'ny députéko zay aoka ao ny lapan'ny démocratie ka manoloana azy sao de hoe matahotra de hoe amboamboarina any zay mantsy oatra mahenoheno feo zay tsika aloha tsy hoe ahoana fa feo no henitsika fa raha fivoriana zany a zao tsisy amehana tsony amehana ara-pahasamana de olombelona sy olombelona miatrika eo de eno eo a ny tenin'ny député Totso eno eo ny tenin'ny député Rastany eno eo ny tenin'ny député isan-karazany eno eo ny tenin'ny Rolaratsiraka tsy fantako be de be ry voninahitra ry cité ny riza anakambary ary miandreny io daholy ka tsy maintsy afana le izy ka de raha ohatra hoe tena mahazaka demokrasia marina dia atreo olombelona samy olombelona no mifanatrika fa sao de hitsotsokany ray fa vahoaka nisy olombava-mahoaka tompoko dia solo ny vahoaka ao anatina androm-panjakana mpanao lalàna androm-panjakana goavana be eto amin'ny firenena zay le izy namana faniry de hitatsika eo tsika aloha tena maniry mihitsy ny aminy hoe tena fifanatrehana le izy io moa zany loady finance rectificative zany hoe tetibola mpanjakana asipantsina satria tsy maintsy mandalo an'izay mba ahafahana mandamina ny resaka inona moa zany ny resaka fitantanana firenena ohatra raha 45 milliards d'ariary ohatra ny tetibola hiatrehana fividianana sorabola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana omena seny atreto tsy maintsy anaovana fantsiny io raha te hiatrika fividianana tsika ka avitana fividianana tsara
zay tena eritrerentsika efatra ho amin'ny fifidianana tokony atao telo nge fomba fitenitsika azy fa efatra l izy fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa tsy maintsy homaniny zany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ary amin'ny fifidianana kominaly dia be ny tanàna miaraka amin'ny fifidianana mpanolo-tsaina ary amin'ny assemblé ao a misy atoko anana candidat misy député mety rotsaka normal izy raha hiady amin'io ka tsy maintsy dinihany zany ny texte no milaza fa tokony anaova fifidianantsika be ny tanàna satria tapitra mandaha sy filohan'ny repoblika ahoany zany zany fotsiny de mendrika hodinihana rina ampy ve io 45 milliards d'ariary io hatram'izao le bailleur de fonds le PTI fa tsy mbola mamaly an'le basket fond dikan'izay tsy maintsy mankandraikitraikana le fitondram-panjakana hanoratra vola vaovao hanitsy an'izay voaresaka ohatra fotsiny zany ndaisiko zany tsy maintsy fampanontany ny solombavamoaka fa hoana tsy mandeha ny carte hafanilonay zany mbola adevitra be zanyko tonga hatrao amin'ny assemblée nationale mihitsy ake le crise fanakaiza ny vola tsy fantatsika tsy maintsy anontany ny solombavamoaka isaky ny district na vita ny asany tamin'ny PGE ve le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary reo apromesy rehetra ny eton'ny filohan'ny repoblika ve nanahoana ny fanatanterahany zany réalisation zany rehetrarehetra zany satria ity rina no fifanatrehana everina fa zava-dehibe satria efa andinihana no avy fifidianana ho avy eo amin'ny desambra indray vao misy session ordinaire manaraka an'izany fotoanandro zany efa azo everina fa mazavazava ny tendance efa zavatra fa nyresaka raha tsisy alabato ka zao tsika mieritreritra so de mitetitetika anao visioconférence hafahafa eo fa anao andeha ny fifanatrehana ary zay naritsika amin'ity gouvernement sy ny assemblée nationale ity fa misy rivotra hafahafa koa tsy maintsy hitsoka ao satria efa misy olombamboaka maro ny safidy lalana hafa ary efa manao kabary mitety district hitatsika mandendeha any ary mitombo isa mipalan'le fitondram-panjakana everitsika zany hoentinao anatin'ny assemblée nationale zany adevitra zany anovo zany ny endriky ny maro anisana amin'ny teny ary le député miaraka amin'ny fitondram-panjakana hoe mbola maherin'ny zato zay ny eo hanova ny endriky ny maro anisy zany ary anova ny rivotra hiainga eo anivony zany anteny meram-pirenena lapan'ny demokrasia zany ka tena andrasatsika zany andrasatsika zany feveritsika fa tsy manana moyen ahafahana mitady visioconférence zany ny fitondram-panjakana raha ohatra ka tena vonina hiatrika sy ametraka n'le hoe ty lapan'ny demokrasia fa zao na zany na zany tsika mila maily foana amin'ny tontolo mpividana fa alefatsika eto aloha rina zany ary isoratsika mihitsy andry colonel Rabezul zay ekipa miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana solo tena antoly ary ao anatin'le KMMR ritsiany sazalatsiany ny ekipa marobe ao anatin'ny antokotiky Madagasikara mikaroka mihitsiny lay tsy fahatombanina marobe any atsimonosy any satria fantatra moa zany tany angeny tamin'ny 2018 ny tena fahatra ny tsipionana vato marobe tao anaty sobika an'izao fitondram-panjakana zao ary ny aingan'ny doublan any amin'le faritra kere any amin'izao fotoana zao le misy an'le efatra amin'ny roapolo sy arivo fokotany famoronana 1024 ndraso ano tsotsika le matoto lolo vokatra ndraso aloha enotsika ara ny famotina mpanao gazety ny MBS azy mba hahafahantsika zany mitondra an'izay tena fanamafisana farany alohan'ny tsara ny fandaratsika amin'ty androany ty fa hasehona ny vahoaka malagasy eto zany ny tsy fetezany ty listy fidianana ty zay fotany oloana telo zany no hasehonay zany fa hoe tsy manjary ny listy fidianana ataony semia ary koatsany dolo zany fotany rehetrarehetra atao anatin'ny province mitoliary raha ny fahitanay am'izao ty hitatsika ty zany dia ny fokotan'ny Besasavy ity fokotan'ny Besasavy ty zany tamin'ny voalohany tamin'ny 2018 tany amin'ny 2018 any ty dia 1600 ny voasoratsy anarany tato magaga zay tamin'ity zany fa latsaka tamin'ity 2018 lasa 1274 ny atao anatin'ny lista dia lafa bakao zany nanao an'itoy nosy lista na additif toy ty lista additif toy de lazaiko amintsika zany fa tsisy raha manjary anatin'ny ty aby
utilise d'additif ity zany de eo amin'ny 684 ny voasoratra de am'ty 684 ty ny 22 am'ty hany no anatina fototany no olo ao anatin'ny fototany be sasady fa ny ankamaroany ty ato am'ty ato mbola misy maty koa misy maty enina ato de misy 22 olo ao anatin'ny fototany ao fa any amy 656 dia olo tsy hita ao anatin'ny fototany fa olo tiany district pilara 1 voasoratra aty zany mbola soraty koa any amin'ny be sasady misy olo baka Sakarady misy olo baka Morombe zany aby mihita ato Kazoaba anatin'ny ty ato misy zany olo efa voasoratra anarana ato am'ty azy bevata fa nihavaozina aty dia mbola voasoratra anara avao koa ato am'toy additif toy ny karapanondro avao no somary novaovany kely eny ary ny mahagaga anay dia ao anatin'ny ty azy reky bevata toy misy anarana ray aman-dreny lafato izy saiko tsy afaky namoro anarana vasa nanao kory tsy nasiana anarana raiky tsisy anarana ray aman-dreny fa karapanondro avao somary novaovany ty sifra anatin'le karapanondro zay tsy hainay na reto ngamba le hamoronana fototany vaovao satria tsika ngamba miara mahity fa hoe misy 1024 fototany miforona anatin'ny province nucléaire fa manino no province nucléaire avao sady gegy ve zany olo apika atoy avao to fangalaram-bato isanandro nanovana fangalaram-bato ty pilara ty tamy 2018 fangalaram-bato mahatsiravina mihitsy de mbola zay koa ve mijery zay amy faritany hafa io fa sisy nanaovana an'izany fototany vaovao zany fa manino misy fototany tsy fantapiavina 1024 ny ato anatin'ny faritany pilara zay aty ve zany gegy mare sasanana zany ka aty nareo no mangalaty mialatsiny fa tsisy hanaiky an'izany tsony tsisy hanaiky an'izany eto fa de mampitanjina zay fa mba ataovy madio le lalao fa manjary vadiky raha hafa la ohatsy ka lalao maloto ho zao no hanaovantsika azy eto Madagasikara fa raha tsy manjary aby io zay vasa ngamba tsy ampisena rodikana le olo avy aty amy faritany faritsantsiniklio fa raha tsy manjary aby io zany de aty no anaovana ro azy toy zany raiky be fototany raiky avao toy fa efa any amy 656 mitsofoka zay zany le nanisianan'le fototany vaovao tsy hainao ty fiaviany retoa de anova amy faritanyn'olo gegy io aroy gegy zany fieretseretana anay fa manino ary faritany abiaby io tsy nasiana am'izao mianara moin zany tsy haiko ty na bureau de vote angamba ty am'zo volany eto io na fototany ty am'zo volany eto io tsy haiko maro fa fototany aloha no misoratra fa zao mieritseritsy bureau de vote angamba izy io fa tsy fototany satria fanaovana fototany zany tsy raha mora hanaovana fototany vaovao zany fa mino fa bureau de vote io fa mody fototany milazany zaro azy zany hoe mety miakatra zany amin'io 1024 ny bureau de vote aty amy faritany Pidiara zao zany mino fa be sasavy ty zany ampiakarina bureau de vote raiky satria ty tsy tao taloha mitsofoka ao am'izao de asina bureau de vote raiky zany ny ao be sasavy ao tsy vitany hoe raha ty tsy manjary avao maro tsy mbola tsy tafiditsy anatiny ato nefa recensé fa ny doublon koa toa de mbola misy any io zao atoloko anareo fa ty zany am'ty raiky boky bevata toy nanavoaza nateraka am'le disque fidianana raha atoloko anareo ngamba de io nesy exemple raiky io fa raha ty maro biby ka tsy ho vitatsika io nesy io zany voasoratsato zany miaraka am'le ray aman-dreny jerentsika avao koa am'ty additif ty amy fototany be sasavy hany amy fototany be sasavy hany io additif io jereo avo koa fa io le nesy samy miafara amin'ny 732 le numéro karapanondro jereo avo koa ty ato nesy miafara amin'ny 732 avao koa numéro karapanondro fa aloaloha toy zany de aloaloany somary novainy zareo le raiky toy zany misy anarany ray aman-dreny ny ray toy tsy nasina anarana ray aman-dreny exemple avao zay ohatsa avao zay fa be lehibe ny ohatsa an'izay anatin'ny raha tiako hitatsika fa tsy fiable le logiciel zay namboarina io satria hitao daholo le fosika rehetrarehetra zay natao raha tanatin'ny logiciel io ara-dalàna tsy tokony impody zao raha iabiaby zao tokony ho hita raha ohatra logiciel tsy mahavandy fa logiciel truqué io
amin'ny fomba kory moa zany ny résultat-ny élection tsy hotroike ohatran'izao tsy possible zany logiciel zany ane tena mba ingénieur mahafantatra tsara manahoana ny fipetraka amin'ny résultat 1 plus 1 ve égal 6 zay ny zavatra hitrango eo ka tsy logique zany vao misy olo koa olo ko andrina anaty toy zao tsy miverifevako amy maty famiraikana padescorizay misy olo maty any retoa internareo iny verifevako nitiako hoe ia olo anavolozy non madame Bakoly aia resaka listany doublon aminareo ato ireny a tena hitondrana profo atsika rehetra mihitsy ny hoe ohatran'izao zany nefa endrika ketrika angalabato any ambadika any ary misy anarana marobe tokony voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana tsy voasoratra misy anarana velombelona ary misy olona tsy ao anatin'le fokotany misy nefa de ao anatin'le fokotany izy nefa de hita anatina fokotany hafa iny be sasavy iny ohatra merika isinange fanresana an'izany misy olona marobe tsy ao anatin'le fokotany voasoratra ao anatin'le fokotany ny ery ny R+3 akatso efa-jato no tokony voasoratra anarina roapolo no hitany riny na lefa atsika ty tany be tioka atsimo manodidididina ny valonjato no tokony voasoratra ronjato fotsiny ny ao ahoana ara ny eritreretinao an'izany tena retolo reto ve zany tena hoe efa ambony be le tahotra de zay fomba rehetra rina ahafahana mangady ahafahana maka le vato tsy tahotra tsenatra amin'ny any be nanarary ary reny zavatra reny tsy hita raha tsy miasa ny antoko tiako Madagasikara nandeha tany maiva-tanàna ingeny birao politika ny antoko tiako Madagasikara nahatratra tamina fokotany ray fa misy lisitra ao na lefa anseny donc misy lisitra akoatran'le lista be iny zany de raha tsy ny teny ny seniny dénonceny reny hoe misy lista afy ty miisa 300 ny olo anatin'ity lisitra ty ahoany reto tena maly an'izay teo nivonseny hoe nampiasa ny information teo an-tananay zahay de reny no nampidirina akoatran'le nanovana fansana ralina zany nataony zareo fa tsy refante satria tsy tokony kitika lisitra hafa ivelan'izay iangana tanteraka ao anatin'le fanavozana tanteraka ifotony lisym-pifidianana na refante total ny seny fa lasa mbola nikitika lisitra hafa izy rina iny fomba fitenenana iny nampiasa information hafa zay hoan'ny teo aloha sintsisa ny zana nampidirina rel zany le fomba ahafahana manao an'le karazana lista adity fa marobe de tsy mahafantatra lifa le fokotany ohatrany tsy atao aminay reto olona reto fa zao terena ao anatin'le fokotany de fa vato mandendeha ho amin'ny mpangalabato zany ka raha tsy miasa zany ty ary isorana mihitsy ry colonel Rabezuil Antoliara ry Sazalatsy anisiny ekipa rehetrarehetra ry vice président Telosoa miasa mafy any satria izay tokoa izy rina tsy anaiky sopotra angalaram-bato Toliara efa nangalaranareo 2018 amboronanareo 2024 fokotany am'izao fotoan'izao de reny ny zavatra mitranga ambony ny marobe tsy voasoratra anarina anaty lisym-pifidianana na lefa atsika tetika ny tany be tioka atsimo hoe omaly tsy voasoratra anarina marobe ny tany ampany naizanaiza zany eran'ny Madagasikara ka tsika mbola maka hery hatrany rina ny mpiatroka tima rehetrarehetra hiasa mafy am'izay sehatra fitsiriana fa tsy maintsy atao koa nefa mifanetanana satria na hoe lana oaingana tsy maintsy isy ny fifidianana fa na izany tsika olona tsy jamba tsy draba akoriny ka manaiky inakena tsy fantatra anarana na manaiky inana sosisy nefa nysesefana lamma sy fandraitra ao anatin'le sosisy tsy jambontsika misaintsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany reny maharaparantsika satria efa mandehanny mbola misy sary antsoy ay mbola misy sary eo antsoy eraky ny nambara teo ny président Marc Ravalomanana zany any Antsoy ihany
raha misy ny sary eo a manambaran'izay zay azo lazaina aloha namana teknisiana rifaly eo ambaty eo de aloha tonga de alefa avy hatrany eto ampamaraparana antsika azy a mentsika ny fanira ary ny commentaire momba sary satria moa zany filomarika Ravalomanana de fantatsika tsara avy any Sambava de tany Antala de nandalo tany Vohemara de ny azo aniny Daraina iny a de tonga tany Ambilibe de avy eo a tany Ambanja de avy any Ambanja amin'ny filomarika Ravalomanana de nandeha fiarakodia hita amin'ny lalana tonga any Antsohifa najanony olona teny amin'ny lalana samy hafa amin'ny filomarika Ravalomanana zany tena ino dada mijanona aloha dada fa tena hitarainy zay fa be da be ny olona sedrainay de zay le nahatonga le fijanonana teny amin'ny lalana nahita ny lalana simba nahita ny fahampitehan'ny tanàna nahita ihany koa ny fahorian'ny vahoaka fa miaino ihany koa nefa amin'ny filomarika Ravalomanana zany de zao hitantsika zao a io maraina io zany nigado natao Antsohy ny filomarika Ravalomanana dia teny amin'ny lalana zay nandehanany teny de fa najanony vahoaka hoe tena aloha miresaka dada tena mijaly zahay vonjeo ary io de mitovy le antso eran'ny Madagasikara vonjeo zahay mijaly zay dada de ty zany zao dada zay ataky ny mahazatra azy raim-pianakaviana ty miantsena ane zao ranga zao hoe ary mijery ny zava-misy ainany vahoaka amin'ny akapobeny any amin'ireny sehatra ireny ny ahafahana mihaino maheno le tena hoe fitaraina ny vahoaka ka ahoana moa no azonao fitaraina ny vahoaka raha tsy mifanerasera satria zao manko le tsy mahazatra ny lay mpitondra fanjakana rino tsy hainy zao raha tsy ohatra izy hoe inona moa zany hitady calcul sur récupération politique zay le fataon'le fitondram-panjakany de mody mizara rikantony kely mavomavo eny de lasa manao serveur de avadiny serviteur le izy aty aorina de manao spectacle sisisy fa zao le tena hoe mahafilomarika Ravalomanana le naturel le tena filomarika Ravalomanana zanaka ambany volo zanaka tatsah de tena mieno le malagasy mihitsiny mieno an'le tena hoe inona le marary inona le tena zavatra tena tsy zakanareo de mitantara hoe dada ianao ne niala tamin'ny taona ohatran'izao a zay nana tena zavatra ohatran'izao a zao ny resaka andresahana taty aminay fa rehefa tonga le fotoana tsy araka zany zava-misy misy zany no tena miala tsiny tena diso lalana zay misy mifona misy mando aliky misy ny tany tranga hitantsika tany avaratry nosy tany io zao folo hoe aza manao an'izany nareo ohatra ny olona rehetra diso lalany fa anarina azy tsika io mbola manana fahavononana ka zay fahavononako zay fijoroany zay a avadika tsika hoery lehibe indray zany fa zaho aloha mila fahefana zany rehetrarehetra zany satria efa fantatro ny ao anatin'ny sainareo ary azoazoko ny zavatra tiatsika ho atao kanefa mila misoratra anarina ao anaty lisam-pifidianana ary mila manamarina zany ka ianao zany tahaky ny feo tany avaratra tahaky ny feo any amin'ny faritry Sofia tahaky ny nambaran'ny filotany Morondava tahaky ny nambaran'ny filotany amina toerana maro zay naleha na tetsy Anjorobe na tetsy Manjakandrina na tetsy Itosy na tany Akazobe rina na tany Alarbivatsola ohatran' reny ny fomba fanehoan'ny président hevitra trany ny amin'ny hoe tsy maintsy miaraka tsika rehetrarehetra fa ny fomba hahafahantsika miaraka de zao voalohany aloha mila ao anaty lisitra ianao hanefa adidy rehefa tonga ny fotoana atreo fotsiny aloha de zao tonga anatin'ny dingana faharoa zany hanaraha maso le lisitra de aza atao ambany zavatra zany ataotsy ho atsika rehetra zay miaino a ty fandaharany ty fa tena zava-dehibe zany riny de mino zany tsika fa am'ty faran'ny herinandro ty afapana vaovao indray zany faritry Sofia satria any amin'izany faritry Sofia zany avokoa ny ekipa rehetra zay azo lazaina fa tarihan'ny filomarika Ravalomanana ny pro-politika ny solomamoaka ny mpiara-miasa ny filomarika Ravalomanana ny rafitra any amin'ny région na ny reg-team ny dis-team ny com-team ny fok-team ary de faly ane zany satria Sofia zany fantatsika fa midadasika be zany Antsohy Bealana na Nalalava Mapikony Port Berger Befandriana Avaratra zany dia mandry tsara koa tsy adino hoy tena goavana le faly Sofia rina de mintsika fa vaovao goavam-be no hitantsika amin'ny faran'ny herinandro fa itsika moa tsisy fandaharana zany ao anatin'ny mbola ao ambarany reny ihany fandaminana zany fa tsy afaka mitatitra an'izay tsika fa amin'ny fiverenantsika tsika no manao tatitra any Sofia
fa samy mijery ny vaovaotsika mbola eto mifahita lavitra MBS ny radio MBS ary ny radio Mada hitatotra ny vaovao andian'ny Filomark Ravalomanana isan'andro tsika afaka mijery an'izay de eny anivon'ny tambazotra sosialy satria miezaka mizara vaovao ihany koa zany ny pejy ny Tiako Madagasikara de afahantsika zany mahazo ny vaovao sy ny pejy ny Filomark Ravalomanana ofisialy zany reny zany ahafahantsika mitrandraka vaovao fa de akaherezitsika am'ireo namana rehetrarehetra zany any amin'ny faritra Sofia any efa miomakomana ianareo any amin'ny faritra hafa zay andehana Filomark Ravalomanana satria ity moa zany congrès paritra ny tany Menabe, congrès paritra ny tany Sava, congrès paritra no atao any Sofia. De fa miomana andrainy congrès paritra indray zany ny faritra hafa de tahaka zany hatrany hatrany zany sady manao ezaka tsika no manao fanentanana ihany koa no miezaka mandamina ny fiainana anatiny antoko politika zay anisan'ny faritra lehibe afahantsika zany mitondra an'izay hoe anjara biliky amin'ny fampandrosoana ny firenena izay fa aza dino itsika amin'ny talata de ho hitantsika eo inona ny rivotra hitranga eny anivon'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza arahantsika akaiky zay satria amaritra no avy ara-politika ny zavatra hitranga eny amin'ny Assemblée nationale Tsimbazaza rina eny ary amarana ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia samy misaintsaina isika mianakavy samy mandray izay ahoraisina ary tena hoe mandinika tsara manoloana ny toedrara amin'izao fotoana izao ny am'tianantsika azy de zao fotsiny inona moa ny tadiavin'ny malagasy fiainana tsara fiainana mirindra fomba fitantanana tena hoe mandeha araky ny tokony izy fa tsy hoe tsara tataka akory fifidianana zany zao ny rariny rehetrarehetra de hoe fifidianana madio mangarahary io ekeny rehetra io fifidianana tsara tantana hatrany amin'ny fotony any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny ivoahan'ny valiny amin'ny pomba ofisialy fifidianana tsara tantana ny tadiavina fa tsy fifidianana tsara tataka akory vainky zavaraha zao fandeha zao raha ny tatitra nataony tany amin'ny faritra teo hoe misy en'izany hoe any amin'ny Toliara fokotany 420 zany mipotra tapoka avany fa ny any Toliara ve zany re olona de tena mahay miteraka foana de tena tsy maintsy anaovana fokotany anarivony zany ve zany le izy raha itsina ny resaka de hoe tena miteraka be mihitsy zany eo Toliara io nefa ny any amin'ny faritra atsimo ara tratran'ny tsy fanjarin-tsakafo tsy fanjarin-tsakafo efa mitatra menavaratra hitantsika am'zany ilay fandehan'ny raharaha ka de mila tena hoe mijoro sahi hoy ny fiteny ao anivon'ny Tiako Madagasikara eo teneny président Marc Ravalomanana sahi mijoro amin'inona mijoro amin'inona mijoro amin'ny marina mijoro amin'ny marina ary tsy manan-kilembenana amin'ny tsy fahamarinana izay miseho etsero amin'ny alatsinainy voalohany volana May fetin'ny asa fotoana fisaintsainana ihany koa zany fa tsy de hoe fotoam-pifaliana akorika hoe anaovana fety etsy fety ery fa ny voalohany volana May de andro eran-tany io fa tsy ho atsika eto Madagasikara ery jerenany amin'ny hoe ahoana ny momba ny tontolon'ny asa ny fiainam-piasa ny mpampiasa matetika mantsy ireo misy atao hoe samy fiarovana ny tombotsoany nefa mifameno ilay izy fotoam-pisaintsaina zany voalohany volana May zany tompoko fa tsy fotoana hoe entina anaovana tsinjatsinjaka sy etsery fa le foto-kevitra ny voalohany volana May de izay hoe ny tontolon'ny asa ny asa ihany no mampandroso rehefa tsy misy ny asa de 4 mi de fahafatesana no miandry fa ny asa ihany ahoana ny fomba famoronana asa ahoana ny fomba ampandrosona ny tontolon'ny asa ahoana ny fomba aporisihana ny sehatra tsy miankina secteur privé ahoana ny fomba nomezana aina ny mpiasa mpanjakana ny mpiasam-bahoaka mba tsy hanjakan'ny kolikoly sy ny sisa zany no mila saintsainina ao anatin'ny voalohan'ny volana May fa tsy nde andindia ampandihy fitombenana etsero fa zay ny tena foto-kevitry ny voalohany volana May tompoko dia amin'ny latsinainy zany zay tsy misy mifantarantsika amin'ny alatsinainy fa amin'ny talata kosa dia eto indray isika mioneto amin'izay dia hitorantsika ny tatitra maro isan-karazany fivorin'ny antenimieram-pirenena ihany koa zany ny maraina amin'io talata io de ho hitantsika eo ny fandehany
ny faniriana de hoe olombelona samy olombelona no iona sy fanatrika ao nivany atemy mera-pirenena fa tsy ataotao an'izany vidéo conférence zany raha misy meritreritra manao an'izany satria ny vahoaka malagasy mila mahenony député any teny eo zay le izy zay dia ho hitatsika eo ny otoy an'ny raharaha tapitra ny fandarantsika misaotranao naharitra hatramin'ny farany miara-manonja MBS Radio Mada mametraka amin'ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko